faly miarahaba asika rehetra mpanaraka sy tapaka ny gasy ny tenako toy ny mahazatra isanandro dia ny famtinam-baovao izay malaza isanandro no resadresana amintsika eto amin'ny gasy ka noho izany dia ndondrera isika androany kilazalaza ny mahakasika ny vaovao izay mafana dia mafana tokoa amin'izao fotoana izao tsy inona moa izany fa ny raharaha andry BIAHARY izay manakoako eraky tapazotseretsera Facebook amin'izao fotoana izao hatrany ka noho izay dia azadino ny manao commentaire amban'ity vidéo antsika ity mba afahana mandravona andrenivina rehetra reny hanaovantsika vidéo manaraka eo ary azadino toraky zany ihany koa ny milike vidéo antsika azadino hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay refa misy tomboata gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrela isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary iza tokoa moa ANDRY BIAHARY ny tena anarany dia Jean-Luc Fabien na ANDRY BIAHARY izay pseudonyme noentiny tato amintsika tato amin'ny Facebook izay nafantarany be sy ny maro azy izay anarany ray mo izany hoe ANDRY BIAHARY zany teraky ny 3 novembre 1985 à Betania Toliara ny lehilahy zanaky BIAHARY redogony tsy biby ary ny reny dia Razafindravelo Clarisse Odette araky zany ary dia zanaky ny Toliara ny lehilahy fa mila ravinahitra any ampitandranomasina moa ny lehilahy amin'izao fotoana izao araka hitantsika hatrany moa dia olona masika de masika izany ANDRY BIAHARY zany ary nanao ankamoaka izay feno hafatra mavaivay mihitsy tamin'izany mialohany izy hanao en direct tao amin'ny Real TV dia ohatrany hoe lina tany amin'izany ANDRY BIAHARY zany daholo nivoaka malagasy rehetra satria tena nanaitra ny maro ny fanambarana izay nataony zany ANDRY BIAHARY zany tamin'izany fotoana izany ary isany nanohitohana ny sainy be sy ny maro tamin'izany ny fanendrika endrehany andriamatoa ANDRY BIAHARY any olona izay manamboninahitra eto amin'ny firenena malagasy tsy iza moa izany fa General Seg tamin'izany fotoana izany ka tezitra mafy isaigy ary tsy nanomerary ny ANDRY BIAHARY mihitsy satria nahatsara fa tena voasoso tanteraka andriamatoa Seg tamin'ny fanambarana izay nataony ANDRY BIAHARY ka nanaiky an'izay fasafasy tao amin'ny Real TV zay nandritran'izay fasafasy zay anefa dia hita taratra fa lainga rofina amigony kay zany ireny volazany ANDRY BIAHARY reny fa tsisy zavatra marompotitra akory tsy nisy zavatra marompotitra hoy ny rehetra satria nangataka moa General Seg tamin'izany fotoana izany raha tena marina ny volazanao dia omeo ara ilay proof rehetra hoy izy Seg tamin'izany fotoana izany kinanjo anefa ny tsy nanana proof moa ANDRY BIAHARY fa dia nuezaka izy nanao diversion gauche à droite izay tsy nahitana an'izany soratra proof izany mihitsy mandraka farana foana iny en direct izay fasafasy nataony izy roa lahy iny ka nanomboka teo efa nilaza tsara mazava Seg tamin'izany raha ohatra hoy izy Seg ka tsy marompotitra izay fanendrika endrehana voalazanao mahakasika izaho izay dia tsy maintsy hitory anao andriamatoa ANDRY BIAHARY fa mialatsiny aminao hoy Seg tamin'izany ary nitrikitiany mafy fa tsy manaiky any zavatra tsy rariny toy izany andriamatoa Seg amin'ny maha olom-pirenena ambony ary manamboninahitra azy teo eo amin'ny ray volana katroka angambany izay no nisininy fasafasy tao amin'ny Real TV iny androany dia fantatra ary niely eraky tapazotseretsera social Facebook fa namoahany zandarmeriam-pirenena fikarohana na avis de recherche i ANDRY BIAHARY nanomboka tamin'ny 15 novembre lasa teo izany hoe karohina efa ho roapolo andro i ANDRY BIAHARY tsy ahivina nefany fa efa nokasaina nosamborina ihany koa izy tamin'ny 24 octobre lasa teo nataony zandarmeriam-pirenena moa ity fikarohana ny ANDRY BIAHARY ity izay avy tao amin'ny tobra tsy mandrava ao amin'ny sampana helika bevava noho ny izao antony manaraka izao resaka fanaovana hosoka tamin'ny taratasam-panjakana sy fisolokina no vesatra iampangana azy nefa araky ny fantatry ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao i ANDRY BIAHARY dia any ampitan-dranomasina any ka noho izany ara dia fantanina mipetraka ao an-tsainy be sy ny maro dia ny hoe ahoana ary no fomba hisamborana any andriamatoa ANDRY BIAHARY any ampitan-dranomasina any amin'izao avis de recherche izay navoakany zandarmeriam-pirenena mahakasika ny raharaha ANDRY BIAHARY amin'izao fotoana izao manoloana izay rehetra izay anefa dia androany ikoto vao nivoaka tamin'ny fahanginany mahakasika ny fiantsina izay nataony ANDRY BIAHARY azy tamin'ny andro vitsivitsy lasa izay satria nanao fanambarana tamin'ny vidéo moa i ANDRY BIAHARY mahakasika ny tsy fahafaliny amin'ny koto fa niezaka tsy namaly an'izany mihitsy ikoto raha tsy voa tamin'ity androandroany ity ary ny publieny koto moa izany avis de recherche ny ANDRY BIAHARY zany fa tsy nasiny commentaire lava be akory raha izay zay ara no mahakasika andraraha ANDRY BIAHARY dia eto ampiandrasana ny tohiny daholo nivoaka malagasy amin'izao fotoana izao ka noho izany dia azadino ny manao commentaire amban'ity vidéo antsika ity mba afahana mandravona andrenevitra rehetra reny anaovantsika vidéo manaraka eo ary azadino toraky zany ihany koa ny milike ny vidéo antsika azadino hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tomboata gasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka de mirary soa negatifo rambola hezis katika jobe mitiavo kono simyo umeka memito
aza mavozo balahoazy folelaio laza tena tiany fanena amin'ny afarany izy ko anao tena tia sakoambalao izy ko anao tena tia hanao io malaniko Aza miagnatigny anao tiako